Nopoteny filohan'ny Rajoelina tao anatin'ny ora farany ny firotsako fidin'ny filoha teo aloha Ery Rajaonarimampianina ho candidat filohan'ny komisiona eo anivon'ny vondrona afrikana. Nolaviny no sady tsy nakatoaviny ny etaetan'ny filoha teo aloha Ery Rajaonarimampianina. Efa tsisy trano kenatra intsony ny filohan'ny Rajoelina sy ny mpanaradia azy mampiseho fa misy disadisa politika eto Madagasikara. Tsy menatra mampiseho amin'ny vahoaka malagasy fa manana lolom-po amin'ny filoha teo aloha Ery Rajaonarimampianina izy. Noporofony fa mbola manana fo maloto amin'ny filoha teo aloha izy na dia efa amin'ny toerana mahafiloham-pirenena azy aza izy. Fa mba inona loatra re no anton'izany rehetra izany? Nahoana no manana toe-tsaina ohatr'izany ny filoham-pirenentsika? Ndao aratsika ankaiky ity raha politika ity. Tsy natolon'ny filohan'ny Rajoelina no sady tsy nakatoaviny ny firotsako fidin'ny Ery Rajaonarimampianina. Ary efa mambolana maromaro Ery Rajaonarimampianina no nangataka fionana tamin'ny filohan'ny Rajoelina. Nangataka fankatoavana ny firotsako fidiny ho candidat filohan'ny komisiona eo anivon'ny vondrona afrikana fa tsy nahazo an'izany izy. Na dia efa vonona aza ny antota taratasy rehetra ilaina amin'izany firotsako fidina izany. Hita taratra fa anisan'ny candidat tokana tsara toerana indrindra amin'ireo candidat irotsako fidina ho filohan'ny komisiona eo anivon'ny vondrona afrikana izy. Fa tsy nisy ny rarahiny mpitondra an'izany. Akory nefa ny aterana ny safidy candidat vokatry ny fony i filohan'ny Rajoelina sy ny mpitondra malagasy izay miaradia aminy. Dia tsy iza zany fa Richard James Randriamandrato, efa ministry ny tetibola teo aloha no sady efa ministry ny raharaham-bahiny teo aloha. Ho an'ny Rivo Rakotovao manokana dia mazava ny azy. Mbola hita taratra amin'ny filohan'ny Rajoelina ny fanaovana politika maloto, feno fankahalana, lolom-po ary mampanjaka ny valifaty politika. Sady tsy nakatoaviny no tsy natolony satria ny fomba mampanao ny pratika zany amin'io dia tsy misy note verbal avy any amin'ny firenena mandatsaka azy. Malagasy izy zany dia note verbal avy amina fanjakana malagasy no tokony mametraka ny candidaturany. Ka tsy izy zany napetraky ny fitondram-panjakana fa olona hafa. Dia tsy ao anatiny mihitsy zany amin'izao fotoana izao nga Ery Rajaonarimampianina. Tsy maintsy misy an'iny tsy azo atao iny, tsy hoe mandehandeha amin'ny arabe iny ianao akory dia efa nanomana, efa vita ara-dalàna mihitsy ny dossier momban'izany ary efa reny mivoaka amin'ny hainao manjery ny eto an-toerana na any ivelany. Malahelo zay satria ny eritreritra raha ty amin'ny antokony SVM hoe i filoha Ery Rajaonarimampianina no manana risika bebe kokoa hitondra avo anty firenentsika. Fa tsy zay moa ny eritreriny fa olona hafa ny eritreriny, olona namana ny eritreriny dia anazy mampitaha zany an'izay. Ary ity lolom-po ananan'ny filohan'ny Rajoelina ity dia tsy vao androany fa efa nanomboka tamin'ny taona 2013 rehefa tsy nanaiky ny hanompo azy Ery Rajaonarimampianina sy ankatoa ny politika maloto izay narosony ho an'ny firenena tamin'izany fotoana izany dia nanomboka teo ny lolom-po, feno fankahalana sy fanambaniana ary valifaty politika. Maro dia maro ny endriky nisehony izany fankahalana sy valifaty politika izany fa anisany nanamarika an'izany dia ny taona 2014 izay nitondrany antoko politika mapara ny loko volomboasary vatampaty nanozona any Rajao ho faty, nanozona any Ery Rajaonarimampianina ho faty. Ataoko angamba tsisy tsy natadidy an'izany ny soratra ngeza be araka ny hitantsika amin'izao sary izao veloma Rajao ao anatin'ny vatapaty. Tsy nisy tsony ny asin'ny maha-olombelona voahitsakitsaka tanteraka ny zon'olombelona. Tsy nisy tsony ny asin'ny mahafiloham-pirenena ny Ery Rajaonarimampianina tamin'izany fotoana izany. Tsy nisy tsony ny fanajana sy ny maro hafa. Midika izany fa lolom-po tafahoatra ny ohatra ny fefy no nataony loko volomboasary. Ny ohatra ny zavatra eritreretina mihitsy amin'ny saina maha-olombelona reny zavatra nitranga teo amin'ny parifinina alakely reny izay nitondrana ny vatapaty na nozonana ho faty nga Ery Rajaonarimampianina. Tsy mety afaka ao an-tsaina ny sary mahita n'ireny tovavy sy tovolahy lanja le vatapaty amin'ny tômôbila manao akanjo orange milaza zany reny na inona ho lazaina fa voahiraka voakarama anao an'ireny. Tonga toe-tsaina manahirana zany na tonga mbarasa manokana ny eritreritra hoe andresy an'izany ve le olona rehefa filoham-pirenena, andresy an'izany toetra fankahalana, fanambaniana toy izany eo amin'ny lafin'ny fitantanana sy fiarahana aman'olona. Mbola mipetraka ao anatin'izay lolom-po zay alako bika tsy tiako tarehy zay tsy manaiky ny olona tsy mitovy hevitra aminao.
raha iverinantsika ny afera famotehana ny filoha teo aloha Erajonal Mampianina ho candidat commission eo anivon'ny vondrona afrikanina dia zao. Araka ny fanolazaintsika teo dia nanolotra ny Richard James Randriamandrato i filohan-Rajoelina sy ny gouvernement malagasy mba hisolotena ny Madagasikara amin'ity firotsako fidina commission eo anivon'ny vondrona afrikanina ity. Misa efatra izy ireo ho candidat n'ity commission vondrona afrikanina ity. Ny voalohany candidat any Kenya dia Premier Ministre teo aloha Raila Odinga. Ny mahitsikaiky dia zao lehibe ny mpanohitra izy fa nakatoavy filoham-pirenena ihany ny firotsako fidina ho candidat filohan'ny commission eo anivon'ny vondrona afrikanina. Mahagaga tokoa candidat manaraka azy ao dia Mauritian ministre ndrarambahiny Anil Kumar Singh Gayan. Manaraka izay dia candidat avy ao Djibouti ministre ndrarambahiny Mahmoud Ali Youssou ministre ndrarambahiny teo aloha. Ary ny fahefatra farany dia candidat avy aty amintsika dia tsy iza zany fa Richard James Randriamandrato. Efa nolazaintsika teo fa efa ministre nitetibola teo aloha izy no sady efa ministre ndrarambahiny teo aloha ihany koa. Ny voaka tamin'ny fangina ny parrain Auguste Richard fa disona goavana tsy roa mantany no nataon'ny filohan'ny Rajoelina sy ny gouvernement malagasy ny namotehan'izy ireo any Erajonal Mampianina izay anisan'ny tsara toerana indrindra tamin'ireo candidat irotsako fidina ho filohan'ny commission eo anivon'ny vondrona afrikanina. Satria zao efa vonona ny firenena maro firenena afrikanina anohana ary ampandany ny filoha Erajonal Mampianina. Fa ankehitriny rehefa tsy karatra fa nanolotra olo-kafa i filohan'ny Rajoelina na i Madagasikara dia zao nanapa-kevitra ireo andian'ny firenena maromaro tsy anohana ny Madagasikara intsony. Aleon'izy ireo manohana candidat hafa. Nanana antony mazava tsara ireo firenena maromaro izay vonona anohana ny Erajonal Mampianina tamin'izany fotoana izany. Ao anatin'izany no izy efa filoha-pirenentsika teo aloha manana mari-pahaizana ary mahay manana trekifa. Sady filoha Erajonal Mampianina raha teo efa nisahana ndraikitra goavana taty Afrika. Mampalahelo fa nopotehan'ny mpitondra izay miaradia amin'ny filohan'ny Rajoelina tao anatin'ny fotoana fohy izany image tsara zany. Vokatrin'ny vokatrin'ny lolompo, valifaty politika sy fankahalana tsotra zao. Araka izany nanao fahadisoana goavana i Madagasikara namodika ny firotsako fidiny Erajonal Mampianina hoy parrain Auguste Richard. Le any amin'ny Union africaine ne eo le firenena manolotra fa eo koa le ataosika hoe le envergure le candidat. Tany zao tany amin'ny 2008 angamba zao ny farany entre 2013 ohatran'izay le 2008-2013 nisy chef d'état tao i Alpha Condé président Mali fa nanantena zavatra daholo ny tao amin'ny Union africaine. Ity koa zany misy candidat raiky ancien chef d'état reny ny président Erajonal Mampianina regny efa lefana ry zareo manao mission tany Togo tany RDC farany teo efa maro koa les connaissances les connexions amin'ny chef d'état namany taloha regny dia tena igny ny tena candidat hoe tena ataosika hoe tena tsara misy zany ny candidature. Ngamba nahita isika tamin'ny voalohany regny vonina lefa igny resaka igny tena nalaza be misy tamin'ireny hoe i président Erajonal Mampianina en bonne place izay nataony presse internationale. Ho antsika izay tsy naharaka firy ny nanombohan'ny ity afera ity dia ndao jeretsika akaiky ny vidéo izay manazava izany izay nalefantsika teto tamin'ny volana vitsivitsy lasa zay. Efa tsy misy trano kenatra intsony ny mpitondra malagasy mampiseho an'izao tontolo izao fa misy disadisa politika eto amintsika. Manao fitaovana vato misakana ny firotsako fidiny filoha teo aloha Erajonal Mampianina ho candidat filohan'ny commission Union africaine i Rajoelina. Amin'ny fotoana itenenantsika izao mbola tsy misy tokotany ny antota taratasy ilaina avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fanohanan'ny filohan'ny Rajoelina ny firotsako fidiny. Efa ho telo herinandro izay tsy novalian'ny filohan'ny Rajoelina ny antsoantso izay nataon'ny filoha Erajonal Mampianina. Manakoako hatrany velany ity fihetsika mamenatra nataon'ny filohan'ny Rajoelina ity mampiseho disadisa politika amin'ny filoha teo aloha. Manamafy an'izany fihetsika manala baraka zany ny gazety confidentielle africaine. Hoy ny voalazany andeha dahatsoratra hoe ny antota taratasy ilaina fankatoavana avy aminy. Tsy namaly ny antsony filoha teo aloha Erajonal Mampianina izy efa ho telo herinandro zay.
nefa dia reharehan'i Madagasikara ny ahitana teratany malagasy mirotsaka ho fidina ho candidat filohan'ny commission Union Africaine. Mety maro alaim-panahy mametra-panontaniana hoe sao mieritreritra filohan'ny Rajoelina fa amin'ny alalany antoka HVM no irotsan'ny filoha teo aloha Rajoelina Ramampianina ho candidat commissionna vondrona africaine. Tsy akose. Araka ny fahitany mpanoratra ao anatin'ity gazety confidentielle africaine ity, mahita izy fa be loatra ny ambopony filohan'ny Rajoelina. Ka mieritreritra metraka candidat avy eo andapa isolo toeran'ny filoha teo aloha Rajoelina Ramampianina. Araka izany, tsy ao anatin'ny kajikajin'izy ireo ny firotsako fidin'ny Rajoelina Ramampianina ho filohan'ny commissionna vondrona africaine ho ity gazety ity. Nanamafy ihany koa ity gazety ity fa fantatry ny filohan'ny Rajoelina fa tombotsoan'ny vahoaka 28 million monina sy mipetraka eto Madagasikara ny firotsako fidin'ny filoha teo aloha amin'ny maha-teratany malagasy azy. Filohan'ny Rajoelina mahalala fa ny fisian'ny teratany malagasy ao amin'ny commissionna vondrona africaine dia manatsara endriky Madagasikara eo mason'izao tontolo izao. Manatsara ny fifandraisana amin'ny banky iraisam-pirenena, amin'ny FMI sy ny vondrona Europeana sy ny maro hafa. Fantany izany rehetra izany fa izy kosa ny safidy tsy hanohana ny filoha Rajoelina Ramampianina. Novoy izy ity gazety ihany koa fa filoha Rajoelina Ramampianina no anisan'ny tsara toerana indrindra amin'ireo candidat rehetra mifaninana. Betsaka amin'ny Masivoy no mihaiky fa mendrika azy ny filohan'ny commissionna vondrona africaine ary efa miparitaka manerana ny Europa zany. Araka izany, ambony dia ambony ny chance mahalana ny filoha teo aloha Rajoelina Ramampianina ho filohan'ny commissionna vondrona africaine ho ity gazety confidentielle africaine ity. Tsy vitany hoe manam-pahaizana ny filoha Rajoelina Ramampianina fa manana traikefa amin'ny zavatra maro. Dia rariny tokoa ny ankabetsan'olona dia mametraka fitokisana aminy. Ny zavatra mampime sady mahasorenan'ireo Masivoy maro amin'ny fihetsika nataon'ny filohan'ny Rajoelina dia zao. Tsy vitany mametraka vato misakana amin'ny firotsako fidin'ny filoha Rajoelina Ramampianina izy fa ny safidy anohana ny candidat avy amin'ny firenenkafa. Raha ny marimarina kokoa dia manohana ny firotsako fidin'ny candidat atolotry ny firenena Djibouti. Nanamafy ity gazety ity fa ho porofony filohan'ny Rajoelina ny fanohana ny candidat avy an'ny Djibouti. Tondra nanarana hoe Mahmoud Ali Youssouf. Nosoritan'ity gazety ity mazava tsara fa manana fikasana iona sy resaka amin'ny filohan'ny Djibouti Ismail Omar i filohan'ny Rajoelina afaka andro vitsivitsy. Hanaporofony ny fanohana ny candidat atolotry ny firenena Djibouti. Petraka ary mifanontaniana. Mba misy trano kenatra ve ny filohantsika raha zany tokoa no ataony? Ny teratany malagasy andray anjara amin'ny fiadiana amin'ny voninahitry ny firenena. Atao izay fomba rehetra anakanana ny firotsako fidina. Atao izay fomba rehetra tsy azahoany taratasy ilaina amin'izany candidaturany izany. Etsy andaniny nefa misafidy manohana ny candidat atolotry ny firenenkafa. Mahalasa eritreritra tokoa. Raha dika amin'ny fomba hafa izao fihetsika filohan'ny Rajoelina izao dia mitady izay fomba rehetra hamotehana ny ho avy mamiratry ny Madagasikara. Mitady izay fomba rehetra hamoretana ny tombotsoa tokony ho raisiny vahoaka 28 million monina eto Madagasikara izy. Ny mampalahelo amin'ity toe-java-misy ity, ny filohan'ny Rajoelina no manao azy dia ny vahoaka malagasy no mizaka henatra. Ny filohan'ny Rajoelina no manao azy dia ny Madagasikara no afa-baraka tranga menatra. Ary izao zavatra izao mitranga izao dia tsy tokony hahagaga ny vahoaka malagasy satria zavatra efa fataon'izy ireo eto amintsika ihany io fa ny tarin'izy ireo hatrany ivelany.